dia faly manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia mandalo ao atsimon'ny Madagasikara ilay andian-drahona lehibe na front izay misy fiantraikany amin'ny toetrandro amin'ny tapany atsimon'ny havoatany sy ny ilany andrefan'ny nosy. Ny amin'ny faritra sisa kosa dia ny tsioka avy atsimo atsinanana maina amin'ny ankapobeny no mandrafitra ny andro. Etsy andanin'izay dia misy andian-drahona mitsitokotoko ny amin'ny faritra avaratry ny nosy izay hitondra orana indraindray amin'ny azan'ny faritra zany. Toy izao manaraka izao ary ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fa 9 ny volana janoary 17 ho amin'ny rapitso maraina dia izy ny sisa noram-baratra ho amin'ny faritanin'ny Mahajanga, anorana malefaka ny Talasy Analanjorofo. Olalovan-drahona kosa ny faritra loatra mangoro Analamanga Atsinanana, ny faritra Melaka sy ny faritanin'ny Toliary. Izy ny orana tandrifin-drahona malefaka ny atotany amin'ny faritra Menabe ary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra any Ankazobe, Alaotra ary ny ilany atsinanan'ny Sofia. Ao amin'ny rapitso tolakandro izay dia hipoitra ny orana tandrifin-drahona mety arakotrokany amin'ny faritanin'ny Antsiranana, ny ilany andrefan'ny havoatany, ny faritra Melaka ary ny faritanin'ny Toliary. Andrahona na andrahona vitsy kosa ny amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia mbola 10 degré hatrany ny ambany indrindra hitantsika ny Vakinankaratra. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra ny Nosy be Samborano, ny faritra Maevatanana, ny faritanin'ny Toliary ary amin'ny faritry Tolaniaro iny. Dia raha evoaka ivelan'i Madagasikara ianao dia mbola hibalika be hatrany ny masoandro amin'ny rapitso any Paris, Milan sy Johannesburg. Olalovan-drahona kosa ny Nairobi sy Bangkok. Hibalika be hatrany masoandro amin'ny rapitso any La Réunion, anoram-baratra ny Comores, anorana malefaka kosa amin'ny faritry Maurice sy Seychelles. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny météo antsika ho amin'ity alina ity, mametraka ny veloma finaritra ho antsika. Veloma tompoko.